Alléluia, alléluia. Dia miarabantsika indray ny mpiaino avana satria nyity fotoana mahafinaritra ionatsika ny fandarana baiboly teny velona erahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra ny Révérend Dimy Andreasson. Ivavaka tompoko. Dado tsara mpanao tsara matoky sy marina ianao mandefa teny ianao manolona amin'ny finoany tsiraray. Mampiona azy ireo amin'ny anjara voateny dia ny tsara lavitra mandrakariva isan'andro miaraka aminao. Matoky loatra ianao ray. Sotra fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen, amen, amen. Wow! Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia maneho an'Andriamanitra. Zava-dehibe ny afantarantsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Jaona toko voalohany andininy voalohany ary tamin'ny voalohany dia nisy ny teny dia niaraka tamin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Zany hoe ny olona zany may mamantatra ny tenin'Andriamanitra ka mandray izany ho fiainany dia miavaka zany olo zany satria manjaka manapaka ao amin'ny fiainany Andriamanitra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny Romanina toko 8:2-3 fa raha zany ombanao na hoe raha ny tenin'Andriamanitra manjaka manapaka ao aminao dia tsisy atohatra anao. Baiboly miteny fa ny devoly taka ny liona mierina eto amin'izao fiainana zao dia mitady zay arapana izy. Ka ny olona sahany devoly arapaka na ny olona sahany devoly anatonina elingelenina dia ny olona tsy manana tenin'Andriamanitra. Tadidiro fa ny tenin'Andriamanitra araky ny teny amin'ny Hébreux toko 4:12 taka ny sabatra roa lela eo ambava marina dia mampisaraka ny tsoka sy ny taolana ny fihevitryolombelona sy ny fihevitr'Andriamanitra. Zany hoe raha ny tena marina isaka miteny zasy ianao tokony taka ny manambara tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra no anotokana fiarovana sady fametrahantsika ny favalo any ambany tongotsika. Favalo dia ny devoly taka liona mierina mitady zay arapany tsy faly aminao zany izy. Raha ny tiany dia ianao dia olona mafy kombaka miady amin'ny fiainana resy fa tsy zay nefa miprograma an'Andriamanitra anao fa miprograma an'Andriamanitra anao dia ianao mitondra voninahiny dia nomeny ny tenintsika dia nampitoerina amintsika ny teniny dia nampahalalany itsika hoe iza izy. Davida dia olona araka ny fon'Andriamanitra ary olony fatakarana. Dia hoy Davida ao amin'ny Salamo 1:20 Jehova ampiandry ahy tsy manana zava-mahory ah. Wow! Ny olona malala an'Andriamanitra dia malala fa manoloana ny zava-mitsanga sy ny zava-misy amin'ny fiainana tsy manana zava-mahory izy satria Andriamanitra efa niteny talohany zavadrehetra any Exodosy toko 4:13 aza matahotra ianareo fa za omba anareo tsy anareo niady fa za niady anareo ary ny favalo hita anareo teo aloha tsy ho hita anareo intsony. Alony nanaraka n'ity fandarany ty aby ianao mety nisy karazana olana karazana adi-tsaina nanavesatra ny fonao sainao hoe ianao ahoana ny atongavako amin'izany fa miteza miteny taka ny Davida hoe Jehova ampiandry ahy ary tsy anany zava-mahory ahy. Mety ozy ianao ka Davida nge zany Révérend fa zanga Davida fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Davida zay fanahy zay ny eo anatinao satria ny fanahy tao amin'ny Davida le fanahy ny fananganananaka natonga ny Davida anteny any Salamo 2:20 hoe fa Andriamanitra ianareo satria zanaky ny avo indrindra ary raha zanaky ny avo indrindra ianao taka ny Davida zanaky ny avo indrindra dia nyteny taka ny Davida koa ianao Jehova ampiandry ianao tsy anan-java-mahory ianao. Tonoky zany fataterana zany teny fikasana zany anjaka napaka ao amin'ny fiainanao ka ninina ady atrehinao a Jehova ampiandry ianao. Raha io vavaka ho antsiray manaraka ty fandarany ty tondra valom-bavaka izy ireo ianao manasitrana manafaka mampahita fahitatsitraka fahita-pite amin'ny zavatra treny dia fandresena mezinezina fa mezam-boninahitra ny naranao matoky ianao raha io sotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zasainao ohatrany teny hoe amen. Santahiny tompotompoko.